Mibeo Jehova ary tandretra, manompoa Jehova amin'ny fifaliana, makanesy ao anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova n'Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrana. Favaka isika rainay eo izay nindanitra sotranao izay fa nomeno ty fotoana ahafahanay manatanteraka n'izao fotoam-pivavahana izao. Tompo malalo makasitraka ny amin'ny fanatrehanao anay ary isaorana ny fanenao masina izay hiteny aminay androany. Ny anaran'i Jesosy, amen. Tafaraka aminao ndray ny fiangonana adventista avy amin'ny distrika Saint-Hectare ary manilo manakadrivo zahay mba hita fiadanana sy fifalinana ianao indrindra amin'ity sabata masaity. Isabel caminha, me fala votandeibe. Saya mudena marude, evitare camidera. Saya mudena marude, evitare camidera. Yangunano masanature ni fe iderani panavuta lati anekritaziza irawapande anana irasuliziuna irawapande anana Sunisiuna Abibiua funzio Kami falia buku Fafaduza yanar Irai sakta kamira Terau famendika Ilai manabutana de Terau famendika Ilai manabutana de Abili ulung beriro Isai mandeni kenisu We manatuna Isa Ani unitumpu mafidi Nifikiaba nibali Nifikirani tuida Nifikiaba nibali Nifikirani tuida Manasanao andray ny baibolinao ka mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia ao amin'ny Lioka toko faha 120 ny andininy faha 420. Lioka toko faha 120 andininy faha 420. Amin'ny anaran'i Jesosy, koreraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany.
manasanao hiaraka iombom-bavaka amiko. Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ray-pahefany zavatra rehetra, lidera nisaotra ny aja ny voninahitra dia asanatra amin'ny seza fiandriananao. Misaotra anao izay satria nomenao fotoana afaka iaino teninao indray amin'ity anio ity, meteza ianao Andriamanitra hiasa ty anatinay ahafahanay manaraka izao taridalana tsara sy mahafinaritra izao. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana anorantsika ny fanatitra isika sy amerenantsika ny ampahafolony. Anio ny fanatiratsika dia natokana manokana mba anoanana ny adra izay sampandraharaha manampy amin'ny voina sy ny mosary ary ny fahasairanana maneran-tany. Ny adra moa dia antsoina hoe Adventist Development Relief Agency izay sampandraharaha maneran-tany mifandray amin'ny fiangonana Adventista. Koa asaina isika, asaina ianao mba handrotsaka ireo efa voahomanao mba hoentintsika mandray anjara mivantana amin'ny fanampiana ireo rahalahy sy anabavy izay sahirana manerana izao tontolo izao. Andeha isika hitondra izany am-bavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao noho ny fotoana omenao anay, ahazoanay manokana fotoana hanampiana ireo rahalahy sy anabavy sahirana amin'ny alalan'ny sampandraharaha adra. Omeo fo feno fitiavana izahay mba ahazoanay manomana mandrakariva hanampiana ireo sahirana, ary ianao koa ane hiasa mahery amin'izany sampandraharaha zany mba hanamaivana ny fahasairanana sy hitaomana olona maro ho any amin'ny fanjakanao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen.
Mbola faly miarahaba ny ankizy rehetra amin'ity sabady ity. Fifaliana ho ary ankizy no hitondra ny afatra ho an'ny ankizy androany. Ny lohatenin'ny afatra izay hoentina amintsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ny fahoriana sy ny valim-bavaka izay azony. Ny fahoriana sy ny valim-bavaka izay azony. Betsaka rankizy ny vehivavy izay tsy mba niteraka tao amin'ny baiboly tao. Fa izao androany dia ny tantaran'ny Ana indray no andraisantsika lesona. Elikana no anaran'ny vadiny Ana. Ary isan-taona izy ireo dia mandeha manao zavatra mitondra fanatitra ho an'i Jehova any Silo. Miaraka amin'ireo fianakaviana. Tamin'izany moa dia efa fantatrika tsara fa mamono karazana biby atao fanatitra ny zanak'Israely. Rehefa tonga tany Silo izy ireo vita soma tsara ny fanatitra dia fanaon'izy ireo no miaraka mipetraka misakafo. Tao anatin'izany indrindra nefany dia nanantona ny Ana Elikana ary andeha ho arahantsika ny tantara izay ho lalaovin'ireto ankizy reto ahafantarantsika an'izay zavatra niseho. Sakafo tsara, na lalaovina fotsiny ilay sakafo. Inona no tena mahazo anao e? Malahelo fotsiny izany ilay tsy mety mahazo zanaka mihitsy. Dia za ve dia tsy tiana mihoatra ny zanaka folo? Hoan'ny sakafo. Fa narina tamin'ity vehivavy ity eto. Efa ela ihany mantsy izay nahitako anazy. Nandohalika tezay fa ohatran'ny mbola tsy nitsangana mihitsy. Tena ohatran'ny mamo. Tena ohatran'ny tsy normal. Aleo angamba no teneniko mihitsy. Raha vehivavy, dana mody ianao raha mamo. Tsy tompoko, tsy mama fa mambolaka ny alaheloko amin'i Jehovah fotsiny. Amin'ny heritaona toy izao dia amena Andriamanitra zanakalahy ianao. Raha tena amenana tokoa izany dia ho atolotra an'i Jehovah izy. Ary inona falifaly be anao nivoaka tao amin'ny tempoly iny? Ka faly fotsiny Ndao amin'izay ary tsika hody. Vary. Misaotran'Andriamanitra ihany antsika no namezanana ity zaza ity. Tanao, ity ilay nahafalifaly be anahy tamin'ny heritaona iny. Hay, tsara izany. Izao rehefa lehibe ity dia ho aterintsika any amin'ny tempoly. Ie. Dia izay ara rankizy ny tantara izay noraisintsika androany. Fa andehantsika hisintona lesona avy hatrany. Hitantsika tamin'izany ara fa Iana dia vehivavy tena ory dia ory tokoa. Kanefa tsy mba nitady vahaolana taiza izy fa tao amin'ny Jehovah ihany izy nitady ny vahaolana. Naleo ny nanantona an'Andriamanitra ny vavaka sy ny taraina mba hahafahany nandray valim-bavaka. Ohatr'izany ihany koa tsika rankizy. Indraindray marary dada ao an-trano, marary neny, mety marary ihany koa zoky, marary zandry. Ohatra ihany koa hoe tsy nahazonao tsara tany am-pianarana. Na indraindray ilikiliky ny namana fa tsy mba mana-namana. Dia ny vahaolana tsara indrindra ao antsika dia makatahaka ny zavatra nataony Iana ka mandeha manantona an' Jesosy, manantona an' Jehovah mitaraina mangataka an'izany valim-bavaka izany. Fantatsika ihany koa fa tao anatin'ny tantara dia nisy wady izay nataony Iana. Dia nianolorany an'i Samuela ho an'i Jehovah. Lasa izy nandeha natanteraka an'izany voady izany. Ho antsika ihany koa rankizy. Dia indraindray misy voady ataontsika amin'Andriamanitra nefa tsy tanterakitsika izy ireny. Fa manomboka androany dia tiako ny ankizy rehetra mba hanao ny fanandramany ihany ka handehaka any amin'ny tempoly anatanteraka an'izany voady izay efa natao tamin'Andriamanitra izany.
Andeha ange ho jerentsika ny toko sy andininy izay novakino ny mpamaky teny fototra teo hoe ao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany andininy 7:20. Samuela voalohany toko voalohany ny andininy 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy aroy izy. Aoka hita fiteo imasinao ny ankizy vavinao dia lasa nandera vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Iaraka hivavaka tsika ho mpisaorantsika an'Andriamanitra. Jesosy io misaotra anao zahay fa afaka ny ainy ny toritenin'ny ankizy androany. Mangataka aminao zay fa namasinao mba hiasa amin'ny ankizy rehetra ka anantona anao avy hatrany izy ireo rehefa misy ny olana menjady eo amin'ny fiainany. Omeo fahendrena ihany koa izy ireo mba natanteraka ny voady izay efa nataony taminao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana hivavaka. Amen. Ny vonatrany ho an'Andriamanitra irery any ary ny fahasoavana sy ny fiadanany dia ho antsika tsiraray avy. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tonga amin'ny fotoana izay afahantsika mandre ny teniny amin'ity andro ity. Misaotra azy satria raha tsy izy tokoa moa no nitantana antsika tamin'ny lasa dia tsy afaka ny mba manana tombontsoa andre izao teniny izao isika ka mialohan'izay dia manasa anareo mba hiaraka androndrika alohantsika isika hivavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay fa nomenao izao fotoana manokana ahafahanay mandre ny teninao izao. Misaotra Tompo fa manana an'izany tombontsoa izany izahay, ka raha hiteny aminay ianao androany dia sokafo ny fo saina fanahinay ahafahanay mahazo hery avy aminao, ahafahanay manatanteraka izay zavatra rehetra tianao ataonay mba tonga anay andeha amin'ny lalan'ny famonjena ary mba tonga anay ho vovonjy tokoa rehefa tonga ny fotoana izay hatongavanao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Eto amin'ity fiainana ity ry havana dia tsy misy azo antenaina raha ity tany misy atsika ity. Tsy misy olona afaka milaza fa tsy manana olana eto ambonin'ny tany. Samy hafa nefa ny mety olana misy eo amin'ny fiainana isam-batan'olona. Samy hafa mety misy ny olana ara-bola, ny olana ara-kasa, ny olana ara-tokantrano, ny olana ara-pitiavana. Amin'ny androny maro samy hafa no hitrangan'izany olana izany eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ka mahatonga antsika mety ametra-panontaniana, mety amoy fo mihitsy hoe manahoana, ahoana ny hatrehako ny ho avy eto amin'ity fiainana izay miaratsy ity. Rehefa jerentsika tokoa ny zava-mitranga sy ny zava-misy manerana izao tontolo izao dia hita fa efa miaratsy ary miapotika ity tany ity. Ary ho avy ny fotoana izay aharava tanteraka izao fiainana izao. Ka raha mipetraka ary ny fanontaniana hoe manahoana ny hatrehana ny ho avy dia ny tenin'Andriamanitra izay entintsika amin'ity androany ity, izay orenesintsika amin'ity androany ity dia mifototra ao amin'ny Lioka 1:20 izay efa novakiana hatramintsika teo tapany voalohany, izay mivaky toy izao manao hoe
ka horeraka ny fon'ny olona no ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Horeraka ny fon'ny olona no ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ety ambonin'ny tany. Mandreraka ny fo, mandreraka ny saina, mandreraka ny vatana, ny fiainana izay misy amin'izao fotoana izao. Reraka no ny fiandrasana ny zavatra ho avy. Ka inona zany no tokony ho fiainantsika? Inona zany no tokony ho ataontsika mba hahatonga antsika tsy ho reraka amin'ny zavatra mitranga rehetra ety ambonin'ny tany? Mba hahatonga antsika tsy ho reran-tsaina, tsy ho reram-po, tsy hamohy fo amin'ny zavatra mitranga rehetra ety ambonin'ny tany. Andeha tantara anankiray izay nisy ao amin'ny soratra masina no hojerentsika, dia ny tantaram-piainan'i Jesosy Kristy tamin'izany fotoana. Rehefa nandeha izy niaraka tamin'ireo mpianany, dia nilaza izy hoe andehantsika epita ranomasina, dia andeha sambo kely. Dia niditra tao anatin'ny sambo kely. Rehefa niditra tao anatin'ny sambo kely ry zareo, dia ireny moa samy manana ny toerana hipetrahany. Sambo kely izy dia samy manana ny toerany, petraka amin'ny sisiny dia misy ampovoany, dia samy manana ny zavatra ataony ao anatin'io sambo kely io. Ny mpianatra sasany nitazona an'ilay fivoy, mitazona ny fivoy, mpianatra sasany mijery hoe aiza ny lalana sy ny sisa. Ny zava-misy dia izao, rehefa niditra tao anaty sambo kely zareo, dia teny aloha, nanomboka teny aloha ny mpianatra, fa ny toerana izay nipetrahan'i Jesosy dia tany amin'ny farany. Ary teo akaikin'i Jesosy tsy nisy nipetraka, fa tany amin'ny farany, todika any daholo zany rehetrarehetra. Raha mbola nandeha ny sambo ary mbola nilamina ny zavatra rehetra, dia samy nandeha miadana teo satria ny tanjona dia andeha amin'ny toerana anankiray. Zao nefany, rehefa nandeha ny sambo, dia iny fa nanomboka nisy tafio-drivotra tamin'izany toerana izany. Zay tantara zay dia hitantsika ao amin'ny Marka 4. Marka 4 no ahitantsika an'izay. Voasoratra eo amin'ny 7:20. Voasoratra eo amin'ny 7:20 dia hoe Jesosy Kristy dia teny ambodin'ny sambo kely, teny izy no mipetraka. Fa rehefa nisy ny tafio-drivotra, tao anatin'ilay tafio-drivotra, 7:30, tao anatin'ilay tafio-drivotra dia natory Jesosy, resy tory izy. Ary rehefa natory izy ny tafio-drivotra mandeha foana, dia samy nanao izay ho afany reto mpianatra ireto, samy nanao izay ho afany. Ary natopatopa ny ondran-drano teo ny sambo kely, ny mpianany sady namoy, ny sasany nanao izay fomba rehetra hoe aiza ny lalana, ny sasany manao ny fomba hitazomana an'ilay lay satria tsofin'ny rivotra iny, ny sasany mamoaka ny rano izay tafiditra ao anatin'ny sambo kely. Fa tamin'izay fotoana izay, Jesosy Kristy dia natory. Tao aoriana azo lazaina hoe tsy maharena inona na inona, matory izy. Rehefa samy nanao izay ho afany teo ny rehetrarehetra, tsy hita izay vahaolana, dia izao no voasoratra. 7:30 Marka 4. Ary Jesosy natory tambodin'ny sambo kely, tamboniny ondana, ary namoha azy izy ireo, ka nanao taminy hoe, mpampianatra ô, tsy hampaninona anao va izao fa afatesana izao. Rehefa samy nanao izay ho afany teo zareo, rehefa tsy hita intsony izay vahaolana, dia tadidiny zareo hoe, aikay ao aorianantsika ao, misy olona izay afaka mpitratra n'ity tafio-drivotra ity. Dia izay zareo vao niantso hoe, mpampianatra ô, tsy mampaninona anao va izao fahafatesana izao. Zay vao nifoazin'i Jesosy. Nifoazin'i Jesosy dia nitoy an-tantara moa efa fantatry ny rehetra fa 7:30 rehefa nifoha Jesosy dia nitsangana izy dia nampitratra n'ilay tafio-drivotra. Nanonjanonja ny ranomasina, nanonja be ny ranomasina ry havana. Nisamboaravoara ny sambo kely. Samy nanao izay ho afany reto mpianatra mba hahatonga ny sambo kely tsy ho renjika tao anatin'ny onja sy ny tafio-drivotra. Natory Jesosy. Rehefa tsy hitan-dry zareo izay natao, dia nifoazin'i Jesosy
dia Jesosy no nampitsahatra ny tafio-drivotra. Raha jerena ity tantara ity dia azo akana fampiarana eo amin'ny fiainantsika, satria amin'izao fotoana izao raha miteny izy hoe ranomasina manonjanonja na ny tafio-drivotra misy eo amin'ny fiainantsika dia andao ho raisintsika hoe ny fiainantsika mihitsy izay fiainana ety ambony tany mety manonja ny ranomasina, mety misy ny tafio-drivotra izay mahatonga antsika mety hiteny mihitsy hoe maty isika, na hoe mety hiteny mihitsy hoe olana goavany ity, mety hampamoy fo antsika, mety hahatonga antsika ho very fanantenana ny eto amin'ity fiainana ity. Ny sambokely dia andeha ho raisintsika hoe ny fontsika, ny fiainantsika isam-batan'olona, eny, ny fiainantsika isa-tokantrano, ho raisintsika hoe ny fiainantsika na ny tenantsika mihitsy aza ny sambokely. Matetika rehefa misy ny olana eo amin'ny fiainana dia samy manao izay ho afany rehetrarehetra, samy manao izay amanany izany olana izany, mitady vahaolana etseroa, miresaka etseroa, mitady an'ilay fomba ahafahana ho tafavoaka ao amin'ilay olana. Zao anefany ohatra ny toa tsy maharitra ireny. Ny vahaolana izay hita, raha mahita aza dia ohatra ny toa eo misy dia avy eo afaka iny dia miverina indray. Samy manana ny fomba hitadiavana vahaolana, samy manana ny fomba andehanany, kanefa tsy maharitra ireny. Ary matetika rehefa amin'ny farany dia miantso an'Andriamanitra amin'izay, miantso an' Jesosy amin'izay. Dia ny mampalahelo dia izao, efa amin'ny farany vao miteny hoe vavaka sisa ny natao, izay vao nivaha ny olana. Lasa ohatrany hoe sisa ny vavaka. Aika izy ity efa hatrany amin'ny andron'ny mpianatra no napetraka tany aoriana Jesosy Kristy. Raha mbola tao anatin'ny sambokely, raha mbola niadana, raha mbola tsy nisy ny tafio-drivotra dia natory Jesosy. Fa maninona moa no natory Jesosy? Inona ny antony natorian'i Jesosy ry havana? Satria izao, raha mipetraka rery izy tany aoriana, any aoriana no nipetrahany. Nataony zareo tany amin'ny farany aoriana Jesosy no nipetraka, fa tsy teny amin'ny farany aloha. Zany hoe nomeny zareo lamosina zany Jesosy dia tsy nahitany Jesosy ny zareo fa any aoriana izy. Zay ny antony anankiray. Ny faharoa, rehefa any aoriana izy dia natory izy satria tsy nisy mba niresaka. Jesosy Kristy na reraka ary dia manao zavatra foana amin'izay ilan'ny olona azy. Va ireto mpianatra ireto mety nieritreritra angamba zareo hoe reraka ny mpampianatra fa aleo aloha izy hipetraka eo, aza elingelenina aloha izy fa aloha izy hakaina. Dia naverany zareo teo izy, tsy mba nisy niresaka taminy. Dia rehefa tsisy niresaka taminy dia natory izy. Zany hoe apetraka any aoriana izy, tsy nisy niresaka taminy, raha mbola tony ny tejavatra rehetra, raha mbola tony ny lalana. Fa tao anatin'izay nefa dia nisy ny tafio-drivotra, efa nanao izay ho afany rehetra, zay vao nahatsiaro ny mpianatra hoe aika misy anankiray izay afaka mampitsahatra an'ity any aoriana any, amin'ny farany any aoriana any. Ary zay vao nahatsiaro ny mpianatra hoe resao amin'izay Jesosy. Matetika dia izany ny zava-misy eo amin'ny fiainana. Raha mbola mandeha tsara ny fiainana ry havana dia tsy mahatsiaro akory ny fisian'i Jesosy Kristy isika. Tsy mahatsiaro akory ny fisian'Andriamanitra isika. Mandeha amin'ny zavatra izay tsy tokony aleha isika rehetra. Raha mbola mandeha tsara ny fiainana ary ataontsika farany eo amin'ny fiainantsika ny momba an'Andriamanitra, ny momba an'i Jesosy Kristy. Fa rehefa tonga ny zava-misy, tonga ny zavatra midony eo amin'ny fiainantsika, rehefa misy ny tafio-drivotra mitranga eo amin'ny fiainantsika, dia izay tsika vao mahatsiaro azy. Izy anefa miteny manao hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ny amin'ny zavatra rehetra izay mampanahy antsika eto amin'ity fiainana ity. Raha ohatra ka raha toa ka katsahantsika voalohany ny momba an'Andriamanitra, katsahantsika voalohany Jesosy Kristy, atsoantsika voalohany, dia manaraka ho azy ny fiainantsika ray manontolo. Manaraka ho azy.
Ary ny manaraka an'izay dia tsy matetika isika tsy miresaka amin'i Jesosy mihitsy, avelantsika atory izy eo amin'ny fiainantsika. Izy nefa ao amin'ny Apokalipsy 7:20 dia milaza fa mandondona eo ambaravarana izy. Mandondona. Isan'andro izy dia mandondona eo ambaravarana fotsika. Mety misy tsy mampandroso azy mihitsy aza. Ary misy mampandroso, fa rehefa mandroso izy ao am-potsika, rehefa raisitsika izy dia avelantsika atory. Tsy miresaka aminy mihitsy. Tsy miresaka aminy, tsy mifandray aminy mihitsy. Rehefa midona ny toe-javatra, zay vao mahatsiaro azy. Rehefa tsy eo Jesosy, dia ozy ny mpianatra hoe ho faty izahay. Fa rehefa eo Jesosy, dia ozy ny mpianatra hoe aza velanao ho faty izahay. Ry havana, raha misy ny tafidrivotra eo amin'ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity, raha misy ny olana misy eo amin'ny fiainanao, amin'izao fotoana izao indrindra, rehefa avelanao Jesosy, rehefa tsy eo izy, dia mety ho faty isika, mety hamoy fo isika, mety mandeha amin'ny lalana izay makany amin'ny fahafatesana isika. Fa rehefa mamoa an Jesosy isika, dia izy no ampitsahatra ny tafidrivotra rehetra eo amin'ny fiainantsika io. Noho izany, aza vela atory Jesosy. Foazy izy, ary aza vela hipetraka fotsiny any amin'ny farany eo amin'ny fiainanao izy. Aza atao farany izy, fa ataovy loha laharana eo amin'ny fiainanao. Mifandray saminy tsy tapaka isan'andro. Ataovy tahaka ny sakafo sy fanafody ny dokotera. Mifandray saminy maraina, atoandro, hariva, alina. Mifandray saminy n'aiza misy anao, dia miresaha aminy isan'andro. Fa rehefa miresaka aminy isika, dia izy no anampy atsika, anome hery atsika, ampitsahatra ny tafidrivotra rehetra. Tsy midika koa anefa izany fa rehefa mivavaka isika dia tsisy olana mihitsy, tsisy an'izany. Rehefa mivavaka isika, tsy voatery tsisy olana. Ny fiarahantsika amin'i Jesosy tsy midika fa tsy ampiditra atsika ao anatin'ny olana. Fa zao kosa nefa, tsy mitovy ny olona mivavaka amin'i Jesosy misedra ny olana sy ny olona tsy mivavaka amin'i Jesosy. Ho an'izay rehetra tsy miraran'Andriamanitra, tsy miraran'i Jesosy, tsy mirarana izany fivavahana izany, raha misy ny olana, mety hitarika amin'ny famoiza-po, satria tsisy vahaolana maharitra mandrakizay. Fa ho an'izay mifikitra amin'Andriamanitra, miaraka amin'i Jesosy, raha misy ny olana, dia miresaka amin'i Jesosy, dia omeny hery ahafahana misedra an'izay olana. Raha sanatria ka ohatrany tao tsy mivaly amin'izay araka ny sitraponao sy ny sitrapontsika ny olana izay misy eo amin'ny fiainana. Noho izany, aza misaraka, aza mafoy an Jesosy, satria izy miteny hoe ino zao momba anareo mandrakariva, mandra-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Fikiro izy, aza atao farany eo amin'ny fiainana izy fa atao voalohany, ary iresao mandrakariva izy fa aza vela atory. Raha ohatrany toa mihamafy ny fiainana dia aza miresaka tsotra fotsiny, fa foazy izy miresaha mafy aminy. Atao voatrandreny mamoa olona matory reny mihitsy hoe Jesosy eo, vonjeo a! Ary izy antsinina no afaka amonjy atsika sy hanome vahaolana atsika ho mandrakizay. Andriamanitra ne hitahatsika ka hitarika atsika mba hatonga atsika andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, hatonga atsika ahatsiaro mandrakariva. Fa misy olona anankiray dia Jesosy Kristy izany, izay afaka mampitsahatra ny tafidrivotra eo amin'ny fiainantsika, ary miandry atsika mandrakariva ny resaka aminy sy hamoa azy, ary hanao azy lohany eo amin'ny fiainantsika. Amen. Raisiny tsodrano, hitay anao anie Jehova ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen.